Amin'ny alarobia izao dia ivory ny filakevim-pitatany ny tahirim-bola iraisampirenena ary raha mizotra tsara ny antsoina hoe revue de la 3e FEC dia azo antenaina fa azo famatsim-bola 540 hatramin'ny 50 tapitrisa dolara i Madagasikara. Izay ny amin'ny vao iny fa tsy mitsampitombo kosa ireo masovo vahiny mifandray mivantana amin'ny ministra ny raharaham-bahiny Dovo Eloa Maxime hatramin'ny andraisan'ny asany amin'ny maha-ministra vaovao azy. Io ariva io ary dia tonga nitsidika azy ny masovoan'ny Chine, Suisse, Indonésie ary Maroc. Momba ny fiainana voalohany teo amin'ny ministra Dovo sy ny ambassadeur-ny Chine dia samy nampiseho ny fahavononany hanamafy ny fiara-miasa ny rotonta. Ny ministeran'ny raharaham-bahiny moa dia efa manana fiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny fanarenana ny birao ao Anosy. Ny masovoan'ny Chine ihany koa dia tsy mitsahatra manohana ny Madagasikara amin'ny fanamafisana fandefasana mpiasa-panjakana malagasy hanamafitra kefa ny Chine. Ny ambassadeur-ny Suisse no tsy ahivona ny endriky ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta. Manana masovoany antoerana raha teo i Madagasikara, ny lafin'ny fampianarana, ny toe-karena, ny tontolo iainana ary ny kolotsaina no tena ny ban-toerana. Misy ONG iray izay aza antsoina hoe Matoisy ny ONG SA izay miorina miara-miasa amin'ny Madagasikara. Maro ny fatotra iraisan'ny rotonta raha tsy teny afa-tsy ny francophonie isika. Ny masovo fahatelo tonga nitafata amin'ny ministra Dovo dia ny masovo any Indonésia, fandrin'ny fitondrana indonésiana dia ny ny masovo malagasy any antoerana fanamana mafy ny fiara-miasa mivantana. Isan'ny nanatrika ny fionana tampony Afrika sy Indonésia moa ny délégationna malagasy. Ny kolotsaina no isan'ny ifotoran'ny fiara-miasa, maro ateo ny endriky ny kolotsaina iraisana. Farany Maroc tamin'ny alalan'ny masovoany eto Antananarivo tamin'ny fitsidiana izay nataon'ity farany dia tonga teto ihany koa ny solitena ny fondation Mohamed VI Asna Boutsili izay manao asa sosialy eto an-toerana. Tsy ilaina tsy ivina angamba fa manangana toeram-piofanana sy fitsaboana any amin'ny faritra Vakinakaratra ity fondation ity. Maro ihany koa ireo malagasy no mamita fianarana ny Maroc manohana ny Madagasikara indrindra ireo lasibatry ny loza ara-boajanahary matetika i Maroc.